Mbola eo amin'izay baolina kitra izay ihany fa aty amin'ny sokajy izany kosa dia hanatanteraka ny fanano nasionaly raha reo ao anivon'ny kluban'ny Jessaya. Andiany fa 20 izy ity natokana ho an'ireo latsaky ny 20 taona izany sy tamin'ity dia mitoraka ary dia ny ekipan'ny Starmada avy eny Itos sy noho nivoaka nandresy. Ny ekipan'ny Starmada avy eny Itos no voaositra ho tompon-dakany andiany fa 20 ny tournoi national U15 ny karakarainy ny Jessaya. Izany dia taoriny ny nandavon'izy ireo ny ekipan'ny Zatreka namontana tamin'ny isa ronoray nandritra ny lalao famarana ny tanterahana tetsy amin'ny kianjana Larby tolakandro io. Batany larina fahatelo kosa ny ekipan'ny CFCL Bevalala rehefa nandresy ny ekipan'ny Jessaya Ambatondrazaka taoriny ny fandakana penalty 3-2. Ankoatra dia nahazo ny amboaran'ny felipray ny ekipan'ny USS Academy Tomasina. Torak izany ihany koa ny ekipan'ny Talenta Academy Tomasina izay nitoloran'ny amboaran'ny ekipa Révélation. Ary farany dia lasan'ny ekipan'ny Jessaya Fianaratsoa ny amboaran'ny fankahirezana. Ekipa 420 avy amin'ny faritra maro manerana ny nosy no nifanintsana tetsy amin'ny kianana Larby sy ny kianjan'ny lycée teknika Larby nanomboka ny zoma teo. Tanjon'ny mpikarakara tamin'ity hetsika ity ny amolavola talenta vaovao andimbo ireo zokiny mba hoentina mampandroso hatrany ny taranja baolina kitra eto Madagasikara. Marina fa niara-miasa nanoana any Jessaya tamin'ity andiany fa 20 ity ny telma izay anisan'ireo orinasa mpamoahana mavitrika ny baolina kitra malagasy.